Miraba tompoko lasy tompoko vavy anatin'izao fandarana zao ianao ary dia faly mandray anao ny tenao ka iresaka ny ara-pirenentsika ary androantsika dia resaka zay hitako amin'ny tana sainy be somary tato ato dia resaka famitsim-bola zany a miaraka amin'ny samifina ny tale général no ny vahintsika anatin'ity fandarana ity dia tsy zany fa ny professeur Razaranaina Jean-Claude faly mandray anao zay ty professeur eto amin'ity fandarana ity. Faly tonga eto amin'ny plateau ny MATV koa ny tenako Mora Davidson ary dia miarabanao sy ny vahoaka malagasy fa indrindra fa ireo zay manaraka ny fandaharan'ny MATV ary dia mbola mahafaly amo zany ny vahiny eto aminareo ary izay no anolorako fisaorana nareo zay tsy manadino anay manasa mandrakariva isa-taona mba hifampitafatafa ahafahana mampahafantatra ny vahoaka ny adity sy andraikitra mahakasika an'izany ady atao amin'ny famitsim-bola zany. Eny ary vao tamin'ny herinandro ianareo dia nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety zany ny samifina dia anisan'ny vaovao tena nivoaka be da be tao dia ny famitsim-bola ary anisan'ny resahanareo mihitsy hoe le fanafarana avy amin'ny alalan'ny fanafarana le voiture d'occasion sy mifamarotana sy ny fifidianana izay azonao fintina mihitsy hoe inona moa tena votoatiny tamin'iny valandresaka tamin'ny mpanao gazety iny aloha. Zay moa zany isa-taona dia manao fandravonana ary anaovana tatitra amin'ny fitondram-panjakana zany mahakasika ny asa zay sahaninay ary tiana ny mampatsiafa ny fomba fiasa eo amin'ny ady atao amin'ny famitsim-bola zay toviazana zao tontolo zao dia miainga amin'ilay antsoina hoe fanambarana fiaiahiny ataontsika amin'ny teny frantsay moa zany mora azahoana an'ilay izy dia hoe déclaration de soupçon. Misy zany reo sapanasa zay manao an'izay fitiliana zay dia rehefa mahita zavatra mampiahy azy zareo dia mandefa any aminay an'io déclaration de soupçon io na io fanambarana fiaiahina io dia miainga avy amin'iny zany zahay no manomboka ny fanadiadiana hitadiavana ny hoe mitombona tokoa ve le izy daholo no tafiditra ao anatin'io ary indrindraindrindra hitadiavana hoe nanao ahoana ny endrika nanaovana n'ilay famitsim-bola satria zavatra tena lalina dia lalina ny teknika ampiasain'ny mpamotsy vola mba tsy ahitana an'ilay marika ao anatiny sy ny indrindraindrindra ny hoe ny fiandohana tsy ara-dalàna n'ilay vola ampiasaina ka izay zany ny tena zava-dehibe ny asan'ny samifina na ny service de renseignement financier eran-tany dia izay fitadiavana ny endrika nanaovana n'ilay famitsim-bola zay rehefa hita ilay endrika dia tokony ho hita miaraka amin'iny koa ny hoe nakaiza ary le vola maloto zay nifotsiny ka rehefa hita le vola maloto zay nifotsina dia giazana izy iny dia anaovana tatitra any amin'ny fitsarana mba anaovana fanenjehana raha mivoaka moa zany ny ataontsika hoe ny didy filazana fa meloka tokoa lay olona ary maloto tokoa lay vola dia raisin'ny fitsarana anaovana moany fitsarana didy zany iny vola iny na ilay arena iny mba ho ampidirina any amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Firy moa le dosy hatramin'izay aloha? Raha ny tamin'ny taona lasa iny zany 7 no dosy voarainay zay mantsy zany le hoe déclaration d'opération suspecte na le fanambarana fiaiahiny somary niakatra kely izy zany raha nitaha tamin'ny taona lasa satria tamin'ny taona lasa dia 13 ka zay moa zany tsy mitsahatra ihany ny hoe mamporisika an'ireo sampanasa zay tokony hanao an'ireo fanambarana fiaiahinareo ary efa tafapetraka daholo zany ny rafitra iadiana amin'ny famitsim-bola indrindraindrindra zareo manao an'io fitiliana io mariko moa zany hoe miafina sa fantatra ianona manao an'io ny banky zao na izao ny zao service zao sa io manareo manokana le manao fitiliana io moa zavatra tsy efenina io fa zavatra voalazan'ny lalàna dia ny voalazan'ny lalàna zany dia voafaritra ao anatin'ny teny anankitelo dia ny hoe reo sampanasa zay manao fanaraha-maso na manao fitiliana na ireo mikirakira vola ireo zany no tokony manao an'ilay fitiliana dia mandefa n'ilay fanambarana fiaiahina makany aminay rehefa mahita zavatra mampiahy azy zareo ka izy io zany dia sokajiny raha anankiroa ao zany reo sokajiny na orinasa mpikirakira vola na antsointsika hoe institution financière dia misy koa reo sokajiny asa zay tsy mikirakira vola izy fa manao fanaraha-maso sy
ny voalazan'ny lalàna moa zany de hoe ceux qui contrôlent et surveillent des opérations de capitaux de raisiko ohatra am'izany zany ao anatin'izany ny expert comptable, ny agence immobilière, ny casino, ny assurance tafiditra zany ao anatin'ireo indrindraindrindra moa zany fa ny antsoina hoe transporteur de fonds sy ny reo mpivarotra vatosory sy ny volamena any amin'ny zavatra tena any amin'ny zavatra tena isehoany ny resabola zany tena ka io zany rafitra iraisam-pirenena izy io de isika eto Madagasikara nakatohany io fifanarahana iraisam-pirenena antsoina hoe convention de Vienne sy ny convention de Palerme de niainga avy amin'io zany no nanao ny lalàna 4 aotra roapolo tsika tamin'ny 7 aogositra 4 io lalàna io de fa tany amin'ny taona 2 no voafidy fa taty amin'ny 4 zany zay vo vita ny promulgation satria nisy an'ilay crise moa tamin'ny 2 de latsaka anjelanjelany teo zany lay lalàna fa tsy vita ny promulgation sy ny publication de taty amin'ny 4 de ny samifine moa zany avy amin'ny alalan'ny didim-panjakana 7 folo sy dimanjato tamin'ny tamin'ny 4 jona 7 no namoronana azy de nanomboka tamin'ny 20 jolay 20 zay nanomboka ny asa ka ny tena asa natao zany efa nanomboka zahay mitily sy nanao fanadiadina mahakasika nyreny fanambarana fiahihina reny fa ny tena asa betsaka natao koa zany nandritra n'izay 4 taona zay de nametrahana n'ilay rafitra ary ambony zany misy an'ilay rafitra mpanao fitiliny sy manao fanambarana fiahihina dia ao afovoany ny samifine zay tsy maintsy miara-miasa amin'ny sampandraraha maro ohatra ny foibe fitondran'ny douane, ny foibe fitondran'ny etra, ny foibe fitondran'ny fitantanam-bola, ny any amin'ny centre immatriculateur, reo sampandraram-panjakana, ny gendarmerie, ny polisy, ny bianco indrindraindrindra, ny ao amin'ny CECI, ny CIS koa, reo zany miara-miasa aminay daholo. Dia aty amin'ny farany zany misy ny fahefana mpitsara. Dia ao anatin'ny fahefana mpitsara moa zany misy an'ireo sokajy ny police judiciaire. Ka ireo sokajin-draharaha reo asoina hoe chaîne anti-blanchiment reo zany dia tsy maintsy nomena fiofanana satria lalàna vaovao zany no sy fomba fiasa vaovao na paikady heloka vaovao no ateraky ty ady atao amin'ny famitsim-bola ty. Dia tsy maintsy ny fampiofana zany ary napafantatra ny lay fisiny lay rafitra sy ny fomba fiasa eran-tany sy ny eto toerana. Zay zany anisan'ny tena zava-dehibe natao. Ka amin'izao fotoana izao zany reto rafitra mpanao fitiliny sy mpanao fanambarana reto dia efa saikasaika vita fanofanana avokoa. Efa mipetraka any amin'ireo sampanasa reo daholo ilay sampandraraha zay manao an'ilay fitilina io isan-tsokajiny ary dia efa mandeha tsara zany amin'izao fotoana izao ny fanambarana fiahihina fa fanatsarana moa tsy maintsy atao foana. Izay zany anisan'ny ezaka ataonay ny mifampidinika amin'ireo mpiara-miasa aminay ireo mba hanatsarana n'ilay izy fa tsy mora matsy manao an'ilay izy satria misy fitondran-tena vaovao hoentiko andikana ny hoe culture tsy maintsy apetraka anatin'ilay izy satria isika malagasy ho an'ny mpitilina ho an'ny tilina ho an'ny mpitilina ho an'ny tilina satria isika malagasy tsy zatra ny zany hoe manao fitorohana zany tsy zatra n'zany tsika tsy ao anatin'ny culture atsika ilay izy ka izay zany mbola tsy maintsy ifampitaizana ny hoe ahoana ny tena ananany ny tsirairay an'ilay fandavatena anao fitilina ka eo zany no idiran'ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe transparence na hoentsika adika amin'ny teny gasy hoe mangarahara ka izao kosa aloha le resaka hoe fitilina 7-20 amin'ny sehatra inona ny uzi anao ny tena hitanareo sehatra azy ny tena misy an'le zavatra ohatrany feny fanahina raha ohatra atao amin'ny hoe par ordre d'importance zany. Eto moa dia mialatsiny amin'ny mpanaraka amin'ny fandaharana fa mafana be le jiro manazava eto dia voatery azo ny atsemboana foana. Tsara angamba ny manazava mpiaino fa ny antsoina hoe famitsim-bola moa efa naverimberina ihany ilay izy dia tsy maintsy miainga amin'ny antsoina hoe eloka fototra na infraction d'origine. Tsy maintsy misy an'io aloha dia io eloka fototra io no miteraka harena na miteraka vola. Iny zany le antsoina amin'ny teny frantsay hoe produit du crime.
iny zany lay vola maloto dikan'izany zany lay vola maloto de tsy maintsy miaingy amina eloka foana any amin'ny firenena sasany tsy mitovy la izy satria misy ny sasany zany voafaritra ny hoe iretosoreto daholo no everina heloka fototra miteraka vola maloto manome ohatra zany ohatra ho an'ny zareo any Thailande zany ny azy de eloka raiky ambe folo ihany reo eloka farany goavana zany no mitazoniny ho eloka fototry ny famitsim-bola ohatra ny trafikana olombelona trafikana zava-mahadomela trafikana basy ny kolikoly ny alatra ana raiky ambe folo nisany fa tsy tadidiko daholo azafady ny an'zareo frantsay kosa ny azy dia nafototrany amina totalim-bola miodina tao anatin'le eloka zay ny azy nitondrany azy ny an'zareo any Émirats Arabes indray ny azy ny sorony tsy ho anisany eloka fototra ny eloka ara fatseranana ny infraction douanière zany sy ny eloka araketra ny infraction fiscale fa ny atsika eto Madagasikara kosa de tsisy fanavahana natao daholo zany hoe ninina eloka nataon'ny olona ka raha vao miteraka tombotsoa na arena ho azy iny de mazava ho azy fa raha vao miodina iny arena iny na iny vola iny de eo ny manomboka lay blanchiment na lay famitsim-bola ka raha ny atsika eto toerana zany aloha zany ny zavatra tena tsikaritra zany zao ny tena eloka fototra tena misongadina zany de eo amin'ny eloka raketra na ny infraction fiscale de mazava ho azy moa zany fa raha eloka raketra zany ny tenenina de ireo orinasa zany anisany voakasika zay zavatra zay raha tamery-taona zany zahay raha ny atota-taratasy zay no adiadiana de nahatratra 5 isan-jato ny atota-taratasy zany dia saika eloka raketra avokoa de ao koa moa zany etsy andaniny zany ny eloka mahakasika ny fikirakarana ny arena-kibony tany ny eloka mahakasika ny fanaovana fifidia-tsenam-bola na infraction de change moa no ilazana azy io mba tiako ny manamarika azy fa ny olona de mieritreritra ny hoe rehefa te hividy vola de mividy vola zany hoe manao change zany mariny zany malalaka izy io fa saingy misy ny fitsipika tsy maintsy arahana ianao zany zao raha andeha hivoaka ny velany de tsy maintsy hitondra vola vahiny na devise tiana nefa ny manamarika fa ny fivoahana makany velany de voafetra aloha zany ny fomba fitondrana n'lay vola raha vao mihoatra ny 5,7 euro lay vola de tokony manao fanambarana amin'ny faditseranana rehefa eny amin'ny tseranam-piaramanidina 7500 euro zay zany ny fepetra anakiray zay raha vao mihoatra an'io zany le vola fa ny ao anatin'izay zany le miditra ianao zany tsy maintsy le miditra andraso aloha zavaiko le mandeha mivoaka ianao zany tsy maintsy manapirofo hoe taizany nazahoanao an'iny vola iny dikan'izany tsy maintsy misy atota-taratasy fanamarinana any aminao any hoe ity ny vidiko tasy na nyvidiko taroa ka am'izay fotoan'izay iny taratasy fanamarinana iny no apetraka ao eny amin'ny faditseranana ka eo ny olana mipetraka satria ny code de change zany de mametraka tsara ny hoe malalaka ny fitondran'ny olona vola mandeha mivoaka ny velany fa io fanambarana io fotsiny zany tsy maintsy atao raha toka anao fitsangatsanganany ianao dikan'izany zany rehefa mividy an'ilay devise any am'ireo sapandrara ny banky tokony hanao an'izany na ireo sapandrarana azo alalana am'izany de ny bureau de change dia tsy maintsy manapirofo ianao ny antsoina hoe titre de voyage zany hoe ny fanamarinana ny hoe andeha hivoaka tokoa anao manana be ianao zany miaraka amin'ny passeport efa nazahoana visa raha tsy misy an'ireo zany napetraka ao any amin'ny bureau de change de efa mipetraka sahady ny fandikan-dalàna zay zany le olana zay zany ny zavatra tsara ho fantatry ny be sy ny maro ny hoe rehefa andeha hivoaka ny efa mpivoaka moa efa mahafantatra an'izany fa fampatsehivana ihany
ka raha vao tsy manaraka an'izay zany le olona ka mitondra devise be dia be de fa manao fandikan-dalàna izy zany manao elo fa ny olana mipetraka de zao be dia be zany am'izao fotoana zao eto amitsika eto Madagasikara ireo mpivarotra na mpividy salasalana zay mandeha miantsena isan-kerinandro isa-tapabolana isam-bolana ohatra reo makany Thailande makany Dubai makao Maurice de mitondra vola be mandeha mivoaka makany ividianana entana reny anefa de voararany lalàna satria mazava ny voalazany code des douanes hoe reo varotra iraisam-pirenena na ny fanondranana zany na ny fanafarana de tsy maintsy mandalo amin'ny alalan'ny banque ny fandoavana ny vidin'ny entana na ny fampidirana ny vidin'ilay entana na ondrana zay le lalàna ka eo zany le mifanipaka amin'le code de change sy ny code de douane satria code de change zany mamela malalaka ny olona hitondra vola nefa lay vola entin'ny olona sasany tsy natokana ampiasaina am'le fitsangatsanganana fa natokana hividianana entana de rehefa misy ny fanambarana fiaiahina satria reny olona reny mazana mandalo eny amin'ny douane ihany hita de rehefa atao ny fanadiadinany hoe taiza ny fomba nandoavanao an'ilay vola zay nividiananao an'ireny entana reto de tsy hitany atota-taratasy mahakasika an'izay de eo zany de tafiditra ao anatin'ny fandikan-dalàna ara-fahatseranana koa le olona ka sasala am'izay zany a zavatra tsara hoe fanazavana le anteneniko to le vola entiny zay aloha 570 droit de anaovana fanambarana ny ohatran'izay de raha ohatra indray miditra eto Madagasikara mitondra devise be da be indray de ahoana ny miditra eto Madagasikara moa zany a sy de tena mbola misy fahamaritana izy io fa ho an'ny olona zay manana fahamalinana zany a tokony manao fanambarana foana eny amin'ny fahatseranana rehefa mitondra vola be miditra eto Madagasikara fa io moa isy fanaraha-maso izy io satria ao anatin'ny manatsara n'ilay lalàna iadina amin'ny famitsim-bola zany zahay am'izao fotoana zao a dia anisany nampidirina ao anatiny ao a ny fanomezana andraikitra ny olona avy anyvelany anao fanambarana ny vola entiny raha vao miditra eto Madagasikara any amin'ny firenena rehetra ange foatra zany ohatra anao raha mandeha any États-Unis raha vao mihoatra ny $10,000 ny vola any am-pelatananao de tsy maintsy anaovanao fanambarana eny amin'ny fahatseranana fa raha vao tsy manao fanambarana ianao a de fa ao anatin'ny fandikan-dalàna ianao am'izay fotoana zay voaresaka ao tamin'ny ihany le resaka hoe fanafarana tomobile d'occasion koa anaovana famitsim-bola aza vao tsara satria be de be tokoa ny voiture d'occasion le eto amintsika za miny fa eo le manana voiture d'occasion amidy mihaino antsika tsara am'izao fotoana zao ya marina tokoa zay ny hoe vao resaka io resaka fivarotana fiarakodia tranainy io na ny fifidianana ka misy atota-taratasy moa zany voarainay mahakasika an'ireny a nanomboka tamin'ny taona lasa teo iny ary indrindrindrindra zany a ny service de renseignement financier namanay any Belgique dia anisany nandefa fangatahana ty aminay a anaovana fanadiadina mahakasika an'izy ireny satria anisany maro ny miainga avy any Belgique ny mahakasika ny fanafarana fiarakodia tranay ka mitovy tsisy valaka am'teo ihany zany le izy a ny hoe ao zany ny endrika fividianana fa ao resahako koa rehefa avy eo ny endrika fivarotana amin'ny fividianana zany raha ny atota-taratasy avy any amin'ny service namanay avy any Belgique dia manasongadina ny hoe misy am'ireo olona zay manafatra fiarakodia dia olona tsy manaraka n'lay fepetra voalaza ny lalàna satria araka ny voalazako teo ny hoe raha ividy entana any velany ianao a de tokony amin'ny alalan'ny domiciliation bancaire no anaovana azy zavatra tsikaritra zaray hoany zany dia ny akamarony ny fividianana reo fiarakodia ireo zay tsy fiarakodia anankiray fotsiny ho an'ny olona anankiray fa maromaro dia saikasaika alotolobositra zay rehefa le voararany lalàna zay ny hoe raha zavatra ho afaranao ka amidinao rehefa tonga eto afa lay hoe entana ao anao filana andavanandro ao atokantrano fa raha entana ampiasaina ao anatin'ny varotra hoe mividy de mivarotra anao zay mantsy le hoe commerce dia dikan'izany a de tokony manao domiciliation bancaire
eo zany de fa manomboka sahady lay fandikan-dalàna ka ny olana matsy hoe raha tsy fantatra ary tsy voapirofony hoe vola avia izy sy avita izy no nentinao ny atsena de hosahirana le olona am'izay fotoana zay satria manomboka mametraka fiaraha-miasa zany za SNCT ny Belzika amin'ny fanaraha-maso anio tsenam-barotra na fividianana fiarakodia tota io ka izay zany mba naovana antsoavo am'ireo mpandraharaha mikasika ny fividianana sy fivarotana fiarakodia tranainy mba hiditra ao anatin'ny ara-dalàna de ny fananganana orinasa zany ary rehefa manafatra fiarakodia de atao amin'ny alalan'ny fandoavam-bola any amin'ny banka moramora ngeny manao an'izany ary ho azo antoka koa fa tsy overy eny an-dalana ny volanao rehefa amin'ny alalan'ny banka ny fandefasanao azy izay zany ny anankiray eo zay le eo mifidy zay eo ao amin'ny fivarotana indray eo zany no mipetraka indray koa ny olana satria hitantsika moa fa miamaro ny fivarotana fiarakodia tranainy eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa eo zany ny olana dia tsy fantatra hoe iza daholo no nividy teto amitsena ny fivarotra fiarakodia tranainy ka ny voalazany lalàna dia ny varotra anankiray raha vao mihoatra ny 50 tapitrisa iraimbilanja ny totalym-bidiny zany hoe 50 millions de francs malgache na 10 millions d'ariary de tsy maintsy amin'ny alalan'ny sampandraharaha mahazo alalana anao an'izany de ny banky zany no andoavana n'ilay vola zany hoe voarara zany ny mandoha vola karatsaka amin'ny zavatra vidiana mihoatra ny 50 millions de francs malgache ka izay koa zany anaovana antsoavo amin'ireo mpivarotra fiarakodiny hoe aoka mba samy mailo ka mba ho sarotony isika angataka ny fandoavana n'ilay fiarakodia izay amidy amin'ny alalana ny chèque bancaire na zay fomba fandoavana vola hafa akoatran'izay fa raha tsy zany raha sanatriny zany ka misy fanadiadina mahakasika ny olona anankiray zay nividy fiarakodia tamin'ny olona anankiray de mety ho voatazona ho anisan'ny mpiray tsikombakomba lay olona raha ohatra izy ka nanaiky nandray fivarotana fividianana n'ilay tomobile amin'ny alalany vola karatsaka tsy manavaka ny teninao fa eninay teo amin'ny fanaovana gazety moa zany fa matetika rehefa misy ny alatra be vavana braquage de banque kidnapping dia mividy tomobile anina mihitsy le mpangalatra aloha tonga de mividy ry zareo zany iny fa tena vola be mihitsy ny vidianany azy de avy iny mampiasain-dralahy de avy iny zany efa tsy ilaintsony avy iny de azony aririna fotsiny zay le izy zay indrindra matsy zay indrindra zay ny tena zavatra ilana fitandremana ao anatin'le izy ny azy zany de antsoavo no ataoko amin'ireo mpivarotra fiarakodia tsisy hoe fanenjehana ny mpivarotra fiarakodia tranay rehefa ao anatin'ny ara-dalàna le olona de tsisy olana zany fa aoka ianareo zany no malina manomboka zao satria tsy fantatrareo zay fieviny ny vola hoentin'ny olona mividy entana eny aminareo ka aleo mba amin'ny alalan'ny lela inona moa no ilazana ny chèque amin'ny teny frantsay satria ohatra fotsiny zao ataotsika hoe misy olona anankiray nandray vola avy amin'ny alalan'ny kolikoly de avy atrano izy de mividy fiarakodia tranainy eny amoron-dalana de tsy tatratsony anga le vola satria fa fiarakodia ny ao aminy eo fa raha tanytika misy fanadiadinany hoe anaovan'ny olona déclaration de soupçon lay olona anankiray mandeha le fanadiadina tadiavina am'izay le fiarakodia hoe avita izy ty fiarakodianao ty de ilaza izy no hoe vidiko tamin-dranony ahoana ny fomba mividiananao an'io de vola maloto anga ty de am'izay fotoana zay tratra miaraka ao zany lay mpivarotra am'izay fotoana zay ka aoka zany tsika mba ho sarotiny manomboko zao mba ho amin'ny alalan'ny banque no anaovana ny fandoavana ny vidiny reny fiarakodia tranainy reny manomboko zao moa zay zany de fa isy fiaraha-miasa va mbola eo anatin'ny fampidiniana amin'ny centre immatriculateur rehetrarehetra eto Madagasikara izay soranay be de be nandriamato ministry ny atitany mo zay nanaiky ny fampidinika aminay mikasika n'izay fiaraha-miasa amin'ny fanaraha-maso ny fivarotana fiarakodia tranainy zay ny fivarotana fiarakodia vaovao moa de fa ao anatin'ny miara-miasa akaiky aminay am'izao fotoana zao reo atsoitsika hoe concessionnaire de voiture mba hialana koa am'izay lafin-javatra zay satria zany misy any io lalànany hoe tsy azo atao tsony ny
mandoa vola-karatsaka ny vidin'entana mihoatra ny 50 millions de francs malgasy. Hijanona kely amin'izay amin'izay sehatra zay ary ohatra atao avoavo koa raha le sehatra move ny famotsiana vola maloto tsy mety tafiditra amin'izany ko hoe my banky ny antony manko dia zao hoe raha diniana hoe le vola maloto iny matoa de hoe fotsiana de ampidirina am'le système formel li zany midikany zany hoe atao zay hidirany anatin'ny banky zany ka raha ohatra hoe manambola 500 millions vola maloto FMG io de ampidiriko 30 millions tsikelikely any banky tsisy contrôle zany satria 30 millions fotsiny le izy de verseko tsikelikely any farany tafitra eo le 500 millions ahoana izy ianao am'izay ko izanao hoe tokony ampiakarina avoavo kokoa lay fetram-bola misy tokoa ny mandefany zay sosokevitra zay satria tsika eto zany mbola anisan'ireo firenena zay mampiasa be dia be ny vola-karatsaka na ny hoe ny utilisation des liquidités ozy ny fomba des liquides ozy ny fitenenany be loatra zany le paiement en cash io anefa zany no anisan'ny ezano zao tontolo zao a mba ahena ny antony dia anisan'ny manano sarotra ny fivoizana ny toe-karena ny fampiasana vola-karatsaka be loatra ary tsy miteraka koa sécurité ho an'ny olona zay mampiasa azy ka any amin'ny firenena efa mandroso de fa ny anjareo raha enany raha manome ohatra anao azao ny an'ny Frantsa zany tamin'ny 5 taona lasa de 5000 euro no fetra farany ambany azo anaovana fandoavana lela vola ny vidin'entana fa tamin'ny taona lasa iny zany na enan'zareo 3000 euro ny Belzika koa zany ahenany 3000 euro koa manomboka amin'ity taona ity satria vao avy nanao fitsidiana tany zahay de fa manana volavolan-dalàna zany zareo anenana zany hoe zareo ao anatin'ny Union Européenne zany de fa mampitovitovy daholo ny hoe ahena 3000 euro zany ny fetran'ny vola-karatsaka azo ampiasaina fa raha vao mihoatra an'izay de tsy maintsy mandalo amin'ny alalan'ny banka dia ny fanontanianao no hoe ny banky ve tokony tratran'izany zavatra zany zay indrindra manko zany no nahatonga ny hoe ireo sapanasa zay mikirakira vola de tafiditra ao anatiny mandray andraikitra amin'ny fitiliana ny fikirakirana vola mety mampiahiahy satria misy zany ao anatin'ny teknika anaovana ny ady atao amin'ny famotsim-bola dia mampiatra n'lay antsoina hoe approche basée sur les risques zany hoe karohana daholo zany a ireo sampanasa zay atahorana fa mety andalovan'ny famotsim-bola de rehefa hita reny de any anatiny reny zany no ametrahana n'lay système de vigilance na ilay sehatra fitiliana ka zareo zay efa manao n'io sehatra fitiliana io zany de mahafantatra tsara satria efa manana teknika ary zareo misy ara ny efa mampiasa logiciel avolenta hoentina hitiliana ny hoe raha vao misy ohatr'zao zany ny zavatra miseho ao anatin'lay fikirakirana rabola ataon'ny client anankiray zay manana fotom-pisainana andoa anadio vola dia tonga de hitan'ny logiciel lay izy de rehefa hitan'ny logiciel lay izy dia manao ny fanambarana fiahiahina am'izay lay sampanasa na lay déclaration de soupçon ka za omeno fa tsy voafandriky am'izany ny banka fa misy foana zany ny fahamalinana eo am'zareo ahafahany mitily an'lay izy fa saingy fotsiny ny hoe ny mpanao fitiliana rehetrarehetra zany de mahafantatra fa misy lalàna zany ny hoe raha sanatria ka tao amin'lay sampanasa no nitrangany lay famotsim-bola ka tsy nanao fanambarana fiahiahina lay sampanasa dia enjehan'ny lalàna ho toy ny piraisy kombakomba izy de misy ny sazy zay tonga hatrany amin'ny fanakatonana n'lay orinasa fa raha nanao fanambarana kosa izy dia arovan'ny lalàna izy sady tsy azo enjehana izy ny hoe nisy fahavoazana ho an'lay olona zay nanaovana fanambarana no tsy azo enjehana izy ho toy ny piraisy kombakomba ary voainkana moa zany namoaka ny antsoina hoe politique pénale raha mato mpitahiry ny fitoboka sem-panjakana amin'nisitry ny fitsarana zay soranay manokana eto am'zany fiaraha-miasa zany fa indrindrindrindra amin'ny fanapaha-keviny ny hoe atolotra any amin'ny chaîne pénale manomboka tamin'ny taona lasa farany taona teo iny
ny fanenjehana sy mifanadiadiana ara-pitsarana ny atotataratasy avy amin'ny samifina zany dia manamora ny fiarah-miasa indrindrindrindra mba hahatonga ny fisiny mpitsara matianina sy manampahaizana manokana mikasika ny eloka arabola rehetrarehetra zany izay no isaorana manokana Andriamatoa minisitra amin'izany ezaka lehibe nataony zany ka ao anatin'io politika pénale zay navoakan'io zany dia mametraka tsara ny hoe raha tanyity ka misy atotataratasy anaovana fanadiadiana ara-pitsarana ka misy ireo mpanao fitiliana ahihiana ho piraitsy-kombakomba ao anatin'io dia tsy maintsy manontany ny samifinina aloha ny mpitsarany hoe nanao fanambarana fiahiahiana ve ity sampanasa ty sa tsy nanao alohan'ny ampidirany ho anisan'ny hoenjehana dia zahay zany no manamarina ny hoe nanao fanambarana fiahiahiana io dikan'izany manana fiarovana tsy azo enjehana zany ilay sampanasa am'izay fotoana zay ka antaon'izay raha 2020 zay firiny efa tena nandalo chaîne nandalo fitsarana zany sa mbola vao stadina étude fotsiny aloha hatramin'izao reny io moa zany tianany manamarika Andriamatoa Davidson fa ny hoe 2020 ny voaray dia tsy midikany hoe iny daholo no voadiady nandritra n'iny taona iny fa nisy foana zany lay vary mangatsika tany aloha dia lasa mifampitohy ao moa le izy fa ny totalin'ny atotataratasy zay nalefanay tany amin'ny fitsarana ny voadiady zany tamin'ny taona lasa iny da nahatratra 730 ka zahay moa zany somary niadana kely ihany lay fomba fiasa tamin'ny taona lasa iny ny antony be dia be lay fanofanana zay natao sy lay fivorindry isan-karazany no entina nanentanana ny olona mba havitrika ao amin'le fandraisana anjara satria rahantsika mahalala moa am'izao fotoana zao dia be dia be ny resaka mahakasika ny hoe manao ahoana ny fangaraharaany ny fivezivezen'ny vola eto Madagasikara voatery zany zahay tsy maintsy mba nanamafy kosa ny fahaiza manao indrindrindrindra fa aty amin'ny sehatra ny fitsarana nisy fifampiofanana be dia be zany natao niaraka tamin'ireo mpitsara sy ireo polisy manao fanadiadiana mahakasika an'izay ka somary niadakadana le izy eo koa moa zany ny antony anankiray faharoa zahay eo dia vitsikely amin'izao fotoana zao zany dia olona anankifito ny tena miasa amin'ny fanadiadiana ny atotataratasy hatramin'ny etomboan'ny samifinina zany mbola tsy nitombo ny isan'ny mpiasa io moa tsy fanomezantsiny sy manomeny fitsiny fitondram-panjakana fa noho ny krizy misy eto amintsika fa manateny zahay fa mba omendra n'Andriamatoa minisitry ny fitantanam-bola sy ny volany poste budgétaire zahay satria mba efa nanao fangatahana any aminy any mba efa nampanantena moa izy fa hojerena akaiky izy io dia raha mba misy zany zay poste budgétaire zay dia inona angamba fa mba afaka mampitombo ny isan'ny mpiasa satria ny mpanao fanadiadiana ara-bola zao dia anankiroa monja ny anankiray tsy salama dia tsy afaka miasa fa mbola manao fitsabotena ny velany ny manao fanadiadiana ara-pitsarana dia anankefatra ka hitanao amin'izay zany fa vitsy dia vitsy le mpiara-miasa dia miezaka ihany moa zahay manao zay azo atao mba tsy ampitarasoka be loatra ny fitrandrahana nireny atotataratasy reny ny faharoa koa moa anisan'ny olana na efa misy zany ny fanaraha-piarah-miasa ataonay amin'ireo service de renseignement financier any velany dia isika zany dia mbola membre mpanara-maso fotsiny ao anatin'lay fikambanany raisam-pirenena antsoina hoe groupe Egmont io zany lay fitambarany service de renseignement financier eran-tany dia ao anatin'io ny miara-miasa tsisy valaka amin'ny Interpol io ka rehefa misy zany efa manomboka be dia be le atotataratasy manana fifandraisany any velany dia tokony ao anatin'io groupe Egmont io zany miara-miasa angatahana vaovao avy any velany amin'ny fanadiadiana fa saingy tsy ao anatin'le izy tsika fa mbola mpanara-maso fotsiny dia mihisatra lay izy fa firenena vitsivitsy zany mba miara-miasa amintsika dia Maurice, France, Thaïlande, Émirats Arabes Unis, Monaco, Belgique, Seychelles ka eo anatrehan'izay lafin-javatra zay zany dia mba manao ansoavo amin'ny fitondram-panjakana zahay zay efa niresahana tamin'Andriamatoa filohan'ny tetezamita moa ny hoe mba ampifidiana ny zareo ao amin'ny parlementa ilay lalàna iadiana amin'ny eloka iraisam-pirenena
na hoe la criminalité transnationale organisée satria ao anatin'io zany misy ny lalàna iadina amin'ny fampiororona sy ny famatsimbola ny fampiororona ka io zany no fepetra synyio lalàna io no fepetra azahotsika miditra tanteraka ao anatin'ny groupement ny samifinina zay fa ny gouvernement ndray de tokony membre ao anatin'ny antsona hoe gafi régional io zany lay sehatra mpanapaka ny stratégie sy ny fepetra rehetra iadina amin'ny famotsimbola ny gabaoa io moa zany de atsona hoe groupe anti blanchiment de l'Afrique orientale et australe efa lasa ny fangatahana fa io foana zany no andrasan'zareo tsy ampidirana atsika ho membre ka misy tombontsoa be no azo amin'ny fidirana ho membre ao anatin'io raha tsy teny zany ny hoe fanadiadiny raisam-pirenena finindrindrindra moa ny fifanankalozam-baovao amin'ny alalan'ny fifampiofana marina hoe fa hoe ny mpanao politika dia ny compte-ny mpanao politika dia raha maso ary ohatra hoe za zao ohatra mpanao politika koa dia hatramin'ny avoira bancaire ko hatramin'ny otrinina no tsy araha maso rehefa mihoatra amin'izao dia via raha maso mba zavaoka io mikasika zay professeur ngamba ohatra masika loatra ny filazana hoe ny compte-ny mpanao politika rehetra dia raha maso ngamba le izy fa hoazavaiko tsotsotra fotsiny ao anatiny ty rafitra iadina amin'ny famotsimbola ty zany de niaingy tamin'ny antsona hoe 40 recommandations de gafi io gafi io de hoe groupe d'action financière internationale contre le blanchiment zay mitsangana tao anatin'ny OCDE de ireo groupe des 20 zany no nanangana azy zany hoe les 8 grands pays manan-karena miaraka amin'ireo pays émergents ireo zany nanangana an'izy io de ao anatin'io zany ny fepetra ho anaovana n'lay ady atao amin'ny famotsimbola de anisan'zany lay nilazaiko anao teo hoe lay fomba fitilina mialoha iny zany karazana fepetra fierovana iny rehefa nahita n'io 40 recommandations de gafi io ry zareo fikambanam-be araboly raisam-pirenena toy ny banque mondiale ny FMI sy ny sisa de nahatsapa ry zareo ny hoe tao tsara ty rafitra iadina amin'ny famotsimbola ty fa indrindrindrindra lay fiaingana amin'ny hoe infraction d'origine satria ny zavatra katsahana matsy zany de ny hoe fongorona lay moyen hoentin'ny olona manao an'lay eloka de zay no mahatonga an'le fanagajana n'le vola mba tsy ho afaka hanao an'le eloka izy dia nanao ny fomba rehetra zareo zany mba hahatonga an'izy io ho lalàna raisam-pirenena de zay no nampivoaka n'lay convention de Palerme zay nanitatra ny notion d'infraction d'origine dikan'zany zany ao anatin'io zany ny anisan'ny tena ayahan'ny mpamatsy voly raisam-pirenena mantsy de hoe nahoana ny firenena andalam-pandrosoana maro no efa nantonana famatsiam-bola antapitrisany maro no mbola tsy afaka mianga foana fa mbola ao anatin'lay fantrana sy ny hoe ho andalam-pandrosoana foana ary ny zavatra tsikaritra raha tsy vitany hoe lay firenena milomano ao anatin'ny fantrana fa maninona ary ny akamaroan'ny mpitona any amin'ny firenena andalam-pandrosoana no lasa manan-karena mipetraka any amin'ny firenena mandroso ao ny manana vila ao ny manana fiarakodi raitra de raitra any amin'ireny firenena reny raha tsy teny ny compte bancaire any amin'ireo firenena zay intsona hoe paradis fiscal tamin'izany fotoana zany fa ny paradis fiscal io moa efa manomboka lefilena io efa lefilefy io a indrindrindrindra ny resaka hoe secret bancaire efa miaina daholo io amin'ny banque rehetra amin'izao fotoana zao vokatry ty lalàna iadina amin'ny famotsimbola ty ka ao anatin' zay fombafomba zay no hoe isoroany amin'ny fanaovana gaboraraka ny fitantanana ny arym-pirenena sy ny volam-panjakana zay de nametraka zareo tao amin'ny gafiny hoe tokony isy fanaraha maso manokana ny antsona hoe personne politiquement exposé zay ny voalaza ny gafi PPE ka ilay personne politiquement exposé zany dia any ivelan'lay firenena misy azy izy raha any izy manao opération financière de tsy maintsy voatily manokana ary ny olona zay ao anatin'ny PPE eran-tany dia efa anatina banque de données na fikambanana anakiray daholo
miditra ao anatin'io siten'io banque de données io isika de afaka mahitany hoe iza daholo lay personne politiquement exposé iza ny manana arena ry manana arena atsy manana compte bancaire rya hita ao anatin'io tranokala io daholo zany zay miala siny moa fa tsy olazaiko eto le izy fa mba secret ny service de renseignement financier izy io zany moritilinany hoe ranona nanao transaction taria nanao an'izao taria zay zany le fandehan'le izy fa ny atsika eto Madagasikara kosa de namoaka ny instruction numéro 6 ny commission de supervision bancaire et financière na ny CSPF zay ao amin'ny banque centrale io commission io zany no manalalalana manao ny fifehezana ny resaka arabola eto Madagasikara. Instruction numéro 6 izy io. Instruction numéro 6 zany ny anaran'io instruction navoakan zareo dia amin'ny annexe n'io instruction io zany de nametraka ny listre ny atsona hoe PPE eto Madagasikara hoe les personnes politiquement exposées de tafiditra ao anatin'io zany hatrany amin'ny maire mandra-pahatonga any amin'ny filoham-pirenena dia ny ao anelanelany ao zany ao ny député ao ny chef de région ao ny directeur général rehetra ny tenako zany ao anatin'izany koa ao ny directeur samihafa ny commissaire de police ny officier ny armée rehetrarehetra reo olona zay manana toerana ambony rehetrarehetra zany ao anatin'io ka tsy ny mpanao politika irery ihany zany izy io monsieur Davidson no tafafiditra anatin'io fa mba hitsiko zay zavatra fa sao de mampiady amin'ny mpanao politika ianao fa reo olona zay manana fahefana na andraikitra ambony tantanina eto amin'ny firenena zany de tafiditra ao anatin'ny listra io ka io listra io zany de manome alalana an'ireo institution financière anaramaso manokana an'izay olona antsoina hoe personne politiquement exposé sy ny ankofonany zay koa tsara marihana zay fa tsy lay olona ihany zany fa na ny ankofonany koa mety tafiditra ao anatin'izany satria mety lay mpikambana ao amin'ny ankofonany angeny mety ampanaovina n'lay famotsembola rehefa avy eo be dia be ohatra ny olona manangana orinasa de soatany amin'ny zanany zay ny zanany mipetraka any andafy nefa lay orinasa eto miodina eto zay hoe manana fahefana le olona tafiditra ao ary arina opérateur ohatra tsy resaka avatsy ny opérateur le vahiny tsy tononoka eto moa le karazany le vahiny fa fantatry ny rehetrarehetra ngamba zay tiako teniny ary ahoana ny compten'ireo koa zany ve mba arahana koa ohatran'izay sa ny malagasy teratany malagasy any io moa zany tsy de hoe misy fahalotopo hoetiko andikana ny mauvaise foi hoe de tsy maintsy tsirihina daholo ny olona rehetra fa io zavatra efa logiciel manao azy am'izao fotoana zao ny hoe raha vao misy zavatra hafahafa ataony olona anankiray de tsy maintsy mba miranga kosa ny fahamalinan'lay orinasa de eo izy rehefa hita le zavatra ny hoe tsy ara-dalàna ty zavatra ty de manao fanambarana fiahiahina izy fa tsy de hoe indrindrindrindra fa zahay misamifiny zahay de tsy manao mihitsy an'izany hoe andeha hitsirika ny fananandrakotona ny fananandrabe tsy manana lalana am'izany zahay fa miainga foana amin'io déclaration de soupçon io no hiasanay ka aoka tsy hisy anana iay ny hoe ho tsirotsirina etsy ho tsirotsirina foana ny fananana fa efa misy lalàna zany atao am'izay satria lay liberté individuelle ange tsy maintsy ajaina koa ao anatin'le izy da nisy mety nisy manko tamin'ny herinandro nisy resaka ataontsika hoe fait divers fa lehibe any satria vola be amina milliard hoe saky ividianana quart ngeza be milanja enina taonina taty ambambany voatsy taninarivo taty tsako zay dossier zay ve mba nisy nanao dossier na tany amin'ny samify iny hoe vola satria nentina tany io tena vola miarona mihitsy amina milliard ka eo zany mamaly ihany n'le fanazavako teo ny hoe le approche basée sur les risques ny sehatry ny arenakibony tany zany zao de mbola sarotra ny mitiliny hoe iza tokony hanao an'ilay fanambarana fiahihina na lay dos makany aminay ka ao anatiny zany mbola mandalina an'io zahay hoe apetraka amin'iza zay andraikitra zay apetraka amin'ny bijoutier ve mivarotra volamena sy ny vatosoa sady sujet parti zany zay zany no manahirana sa misy rafitra tokony apetraka sika tety moa zany tokony nametraka n'lay io comptoir de l'or tafapetraka iny hatram'izao satria tsy haiko zay tena olana tao anatiny dia faraparany teo koa moa nisy eritreritry ny fanjakana fa tsy fantatro na fa mivoaka lalàna le izy no hoe ampendreketina ny banque centrale ny andraikitra am'izay karazana comptoir de l'or zay
raha tafapetraka angamozay de mety moramora ny mahitany hoe iza no sapanasa tokony ianao ny fitiliana sy ny fanambarana fiahiahina manodidina ny fitrandrahana ny arenakibony tany fa na izany na tsy zany mahazo ihany zahay a mikasika ny fitrandrahana sy fikirakirana arenakibony tany tsy ara-dalàna fa ny mikasika n'ilay vatosoa voalazanao teo zay nandehibe tamin'ny gazety moa mbola tsy tonga nazy tsy mbola tonga any aminay ny zavatra maraparanazy tsika professeur ataoko hoe professeur mihitsy tsy DG misy antony matoa izy fa ahoana tonga izy tsy de DG izy DG Andriamato Razaranaina Jean-Claude DG ny Samifina miaraka amintsika fa nataoko hoe professeur satria vo avy navita fianarana koa zao ray aman-dreny tovolahy zao inao le fianarana mety manampy anao le fianarana fitainao mikasika droit public science politique no nataoko de avy namarana ny HDR moa zao na ny antsona hoe habilité à diriger des recherches io moa zany mitovy lainta amin'ny doctorat d'état taloha ny diplôme taloha moa zany ampanetretena no resahana an'le izy eto de misy ny antsona hoe doctorat du 3e cycle de ny foanana iny de ny soloina ny hoe doctorat nouveau régime de taorina ny doctorat du 3e cycle nisy koa ny hoe doctorat d'état de ny foanana koa zany iny ao anatin'lay antsona hoe système LND am'izao fotoana zao de ny soloina ny HDR zany hoe habilité à diriger des recherches ahafahana zany a mitarika an'ireo mpikaroka zay anao doctorat ohatra na anao DEA de zay zany no anisan'ny tombon-dany amin'ny fananana n'io HDR io ka za moa mpampianatra amin'ny université any Fianaratsoa isokatra tsy hoe latoato angamba fa mbola iresaka an'izany ny président ny université ny sehatra ny école doctorale dia zay moa zany efa misy vitsivitsy no manana ny laintany HDR na ny doctorat d'état afaka mitarika amin'izany fikarohana anao doctorat zany any amin'ny université ny Fianaratsoa no manomboka zao iaho fantany manitikitika ihany mpamarana anazy tsika professeur hoe inona moa ny tamin'izany zany anao nanao tezy de inona mba aloha hevitry ny tezy mba nataonao tamin'izay amin'ny fianarana angamba ny doctorat no nouveau régime no manao thèse ny nataoko moa tamin'izany fotoana zany de hoe la démocratie politique à Madagascar fa amin'ny HDR kosa de fikarohana samihafa no ataonao de anaovana article de ireny article reny zany no publiena de rehefa mahavita mahatratra ny isa ilaina ianao amin'le article de raha ohatra ianao zany misoratra anarana amin'ny école doctorale anankiray za moa zany nisoratra anarana tamin'ny école doctorale ny université ny Nantes ao amin'ny faculté de droit de tany a zany no nanao ny soutenance ny recherche travaux de recherche zany filaza azy fa tsy thèse tsony satria efa asa namatianana zany lohevitra anankiray zany no matiako resahana eto za moa zany sady nanao fanady fa fikarohana mikasika ny ty système anti blanchiment ty na fita article ray zany mikasika ny hoe système anti blanchiment à Madagascar nisy koa zany fikarohana anankiray nataoko mikasika ny hoe coup d'œil de la gouvernance politique à Madagascar zay netiko ny jerevana moa zany hoe inona moa no mahatonga nyty crise politique lava ty eto Madagascar ka ao anatin'io article natao koa zany no ijereko ny hoe nisy fanovaovana lalam-panorenana inefatra miataona raha tsy indimy miataona teto Madagascar fa ny zavatra mitranga zany de ny hoe nahoana tsy voakitika mihitsy ny rafitry ny fanjakana ny endriky ny fanjakana zay manko la antsoina hoe forme de l'état fa misy ny hoe régime d'état io manko tsara vaha le forme de l'état zany endriky anankitelo manko no mety isehoana soit lay forme de l'état état unitaire na état fédéral na état confédéral fa isika zany na nikitika foana nylay lalam-panorenana hatram'izay fa ity endrika anankiray ty tsy voakitika mihitsy ty forme de l'état ty mpametra-panontaniana moa le izy fa za moa zany nanahitra fotsiny ny adievitra ao anatin'izay hoe sao de mety hoany no hipetrahan'lay olana satria manodidina ny resaka fitsinjara-pahefana zany ny fomba fandaminana ny fahefam-panjakana no iorenany zay endry-panjakana zay
ny za moa tsy nandalina an'io fa napetraka fotsiny ho an'ny mpanao politika lafiny anankiray angamba anisan'ny adiadiko ao anatiny koa ny hoe naninona no misy atoko politika ny oatra ny telonjato teto Madagasikara de raha mijery ny tantaram-pirenena tsika de jereo tsara fa mifahatra any amin'ny resaka foko lay raharaha tadidio fa ny resaka foko zany ange zavatra tsy nisy teto Madagasikara raha mijery ny tantaram-pirenena tsika de eo zany ny mandalina ianao hoe nanao ahoana moa ny fiorenana ny atao hoe firenena tamin'ity Madagasikara ty satria am'izao fotoana zao zany ny olona efa tsy miresaka intsony ny atao hoe état monja fa ndray jerena miaraka zany eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ny atao hoe état nation ny état zany ny fanjakana nation firenena de manao ahoana ny fiforoana ny firenentsika raha adiadina lalina lay izy ary manao ahoana ny fidirana zay ao anatin'ny fametrahana azy ao anatin'ny lalàna tena mioropaka avy nijery azy ao ohatra nandalina ny hoe l'état malgasy est organisé en nation souveraine ao anatin'ny lalam-panorenana zay de zay resaka souveraineté zay zany ampifandraisinao amin'ny resaka mahafirenena dia misy zavatra mifanipaka ao satria raha ijeritsika ohatra ny théorie ny fanaovana ny souveraineté misy manampaizana anakiroa ohatra nandalina an'izany dia ao inga ABCS sy inga Jean-Jacques Rousseau zay nametraka ny hoe ny an'ny Jean-Jacques Rousseau moa zany hoe souveraineté populaire ny azy ny an'ny Emmanuel Saez ny azy ny souveraineté nationale ireo zany de efa misy fototra iorenan'ireo endrika souveraineté ireo ny andray souveraineté nationale ny anankiray souveraineté populaire misy zavatra mifanipaka ao ahoana ny ampihavanana an'izay amin'ny fametrahana ny fieverana ny fototry ny fahefana eto Madagasikara ka zagaky tsika raha ohatra ka misy atoko politika maro foana eto zay zany nanaovako fanadiadina koa io tao anatin'lay hoe la décadence du système de parti à Madagasikara ny système de parti zany ny tokony miteraka dynamique ampandroso ny firenena satria ao anatin'lay système de parti no misy ny contre pouvoir azonao eritreretina ave ampisy contre pouvoir avec 300 partis de plus am'izao fotoana zao moa nisy an'lay lalàna vaovao 2011-012 de samy niazakazaka moa nanavao fefa tafakatra any amin'ny 80 mahery indray zao raha ny vaovao nameny ministerany ampitany anay ka inona ny mahatonga an'io de ao zany misy problème sociaux ethnologique koa nge eto amitsika fa io moa tsy saharesahany izy zao tsy saha manapositra an'io fa de samy konokononina any ka rehefa manana olana de lasa fototra amin'io andray le olana politika ka o za hoe misy zavatra tokony hojerena lalina satria jereo tsara nge fa ny fiaingan'ny resaka foko teto amitsika dia resaka fahefana fandamina-pahefana ny tena nitrangana io fandamina-pahefana teto amin'ny firenena satria ao anatin'ny faritra anankiray raha mijerytsika ny atao hoe état matsy de hoe ao ny population ao ny territoire ao lay fahefana ka raha ianao zany ampiasa fahefana anankiray de tsy maintsy voafaritra ny hoe reto olona reto zany no feheziko amin'ny alalan'ity fahefana ty zay no nampitsiren'lay izy tao anatin'le izy ka zay zany anisan'ny ohatra moa zany zay lazaiko anao zay fa misy eo amin'ny 12 zany ny article efa vitako hatram'izao fa mbola mitoy ihany moa manao resaka an'izay tsika tsy asina samy finina ntsony am'izay fa resaka zay ataoko hoe politika mba araka mahapolitika azy mba resanaka io zay démocratie politique à Madagascar ny zavatra le recherche nataonao mikasika ny gouvernance sy ny antoko politique ny historique afaka mba manaraka kosa angamitsika professeur mba afaka mba iresaka an'izay tsika lalindalina koa raha ohatra aloha ka za matsy zany mandraraha tsy resaka politique partisane ny adidy zay sahaniko am'izao fotoana zao ka raha mahakasika na resaka hoe momba ny firenena amin'ny ankapobeny ny politika amin'ny ankapobeny de izy zay moa no asako prof de science politique any amin'ny université ny fianaranatsy politique partisane lematona ny hevitry hoan'ny gendre sy hoan'ny firenena zay mety olina am'zanyindrindrindrindra am'izao fotoana zao tsika te hitra am'le faritra le fampiavana pirenena tsara fantarina daholy zany zavatra rehetrarehetra zany eny misy teny farany anankiray ary aloha avy aminao ny teny farany angamba de voalohany indrindra aloha zahay de misaotra ny vahoaka malagasy zay nanoana anay
tamin'ity asanandraikitra zay sanina ity zay sarotra de sarotra ary saropady no sady manahirana ka ireo zay nanoana anay nanome hery nanome torohevitra de isaorana indrindrindrindra isaoranay koa ny fitondram-panjakana zay mitondra ny fanoanany an'ity sampanasa ty nahafahana miodina sahala am'izao ary indrindrindrindra nahafahana nametraka ny rafitra rehetra hatram'izay faha-efa taona nisindry zay ary eto zany zahay de mbola mampirisika atsika malagasy fa ny fametrahana ny tony rafitra iadina amin'ny famitsim-bola tony de tsy sanatry ny vavakory am'tehany ny fomba filakarena ataotsika tsirairay avy fa kosa ampirindrana zany fomba filakarena zany ao anatin'ny fitsipika sy ny lalàna velona ary indrindrindrindra mba isiny ny atao hoe fifaninanana masina satria rehefa mitovy tantana daholo ny fitotanana ny piraitan'nyrazana de samy niezaka ataony tsirairay zany no andraisany ny vokatry ny asany ka dia aza manahy ianareo no hoe atao fanenjehana sy ho famitehana ny fomba filakarena nisam-batan'olona io sanatria de sanatria fa ametrahantsika lamina iraisana ka mba samy ao anatin'ny lalàna itoviazana daholo no manao filakarena ny tsirairay ary mizatra am'zany tsika fa zany no mahatonga ny olona mandroso miaina ao anatin'ny fanaran-dalàna de makasitraka sy makatelina nareo eto amin'ny matv zay Andriamatora Davidson ary misaotra mandrakariva koa ny vahoaka malagasy. Eny tompoko lasy toko vavy misaotra anao zay professeur Razaninaina Jean-Claude sady tale général Samifine nitondra amin'ny fanazavana ny tenako manokana kosa dia mametraka veloma finaritra isa tokantrano amin'ity farany herinandro ty ary de mametraka manaraka indray tsika miona mandra-piresaka indray ary tompoko lasy toko vavy. nanoloana ny savorivory zay nitranga teny Ambohipomaly ka nasimba sy nahamay ny fiarany tondra mpiambina ny pasteur Mayol dia nanantanteraka valan-dresaka amin'ny mpanao gazety ny pasteur Mayol io maraina io teny amin'ny hôtel Anosy. Ya, ohatr'izay moa zany nitranga zavatra teo fa rehefa tonga tany an-trano moa za dia neny amin'ilay kitaba be ao ny tobila tsy afaka ao dia lasa mihitsy any nivoaka hoe andeo zaho any hijery zany situation zany fa izao roko aloha ny voamerany fandriam-pandremana satria na anatin'ilay sahotaka be amin'ilay vahoaka be ao de zareo ndray de tena marina mihitsy ny teny tao fampiresaka tampoka miaro anao koa zareo hoe sady hoe mety misy hoe fihetsika hafahafa zany fa le vahoaka ndray no tsy naninona anahy mihitsy zany le vahoaka zareo tena pasteur ozy izy tena vonjeo ny baikely fa tena azavela ohatra zao fa mba mangataka anao zay ampahir zalahy de za moa tena zareo ndao fa karakaraika ao fa tsy maintsy zao de zao de mandeha any mamoaka an'ireo le zalareo fa zany olona eto Ambohipo tsika olona eto Ambohipo mpiray tanàna tsika ndray veny andeha hifamono tsika ndray veny andeha fahavalo fa izy moa tokony ambina anasy iaro anao raha tsisy tsika eto tanàna de hoe hoe pasteur merci zany fa mangatana mba avoaka ry zalahy mba avoaka ry zalahy zany de rehefa mba avoaka zalahy nge de milamina zay ozy izy fa de bakely mba miasa tsisy asa ozy izy rehefa izy ndray voatazonao de ino moa zany de efa niresaka tamin'ny tompona ndraiky za mihitsy nandeha nakany amin'ny tsara lalàna zany niresaka tamin'ny tompona ndraikitra atao hoe mavay zany le zareo fa zavatra tsisy zareo koa nge zany nanompa ho ary ny fahevako azy fa olona hafa nandalo de mitsoka le olona nanompa de nivoaka le sécurité zany de zalahy koa nahita le olona maromaro le mitsoka de mitsoka koa nareo naraka ny lisy de zalahy zany nitratra teo zany de zay nampatonga lisy fa zay zany efa nialatsiny tamin'ny vahoaka tamin'ny izy vralahy nialatsiny koa tamin'ny lehibe ny fokotany de nandray andraikitra ny amin'ny famoahana zareo sy ny fikarakarana zareo ary mbola tsy de salama zany teny tamin'ny hoe dao fa raisiko andraikitra ho any fikarakarana ny fitsaboana rombralahy am'izay mbola mety tsy fahasalamana ho afa zareo ny teny tamiko hoe pasteur zay izy mba mangataka asa mba torina zay ozy izy fa tena ina no anay vady amanjanaka hoe sososo de tsisy pasteur mitory olona zany hoa tsika raha tanàna eto tsika ifanome tanana za ry amoakanareo tiako ahoana moa zany mitory anareo atoko mifanampy ozy izy za zao tena mbola misaotra ny pasteur Mayol fa olombelo tokoa izy zay ny tena marina pasteur tena pasteur izy satria namoaka anahy izy satria za raha ohatra ka hoe bloqué ny tany nge zay ka mety zava-doza anazy anay
tapitra be ny tena tantaranay raha ohatra ka zay nihitsika tany fa misaotra amin'ny pasteur Mayol zay mbola tena olombelona marina za koa raha zao hiditra amin'ny apokalypsy zamona dia mivantana tany tsy sahirana koa mpitandro filaminana tsy nakasarotra hafa zany fa vao nahitana izy dia efa miteny pasteur avoaka dia avoaka rehetra ny pasteur ve itory zareo dia olona ankizy eo tanàna aveo ary za ndray ve ny itory ny ankizy eo tanàna koa fa tsy za moka an'zareo fotsiny dia ifanaraka zay ifandanina am'le izy dia takizay zany nitrangan-javatra. Taorin'izay dia nandeha teny amin'ilay toerana nisy ny savorivory ny pasteur Mayol ary naneho fialatsiny ampahibe maso tamin'ireo fokon'olona teny Ambohipo. Voalohany dia misaotra betsaka antsika rehetra sika ponina eto Andohamanseza sy ety Ambohipo zany mba afaka lamany ny antso mba ifampiresaka hitondra ny fampihavanana izay tokony ataontsika eny amin'ny zavatra nitranga omaly. Voalohany indrindra dia mametraka ampialatsiny be tabe mihitsy satria dia areo zavatra tsy nety zareo le mpiambina anay reo araka nandraisanay fepetrika nanomboka tamin'ny omaly arivo zareo reo zany dia faharoa mikarakaka an'izay ialana tsiny amintsika rehetra ifonana eto anatrentsika fa za olona fonina eto Ambohipo tsika samy eto Ambohipo Andohamanseza olona ray tanàna isika iza moa ny aro anay eto raha tsy isika iza moa tsika ny mpanampy raha tsy isika eto atoerana ko dia misaotra betsaka ny amin'ny fampiarahantsika tonga eto ialatsiny ny zavatra nitranga omaly izy mirahalahy dia efa nivoaka zany izy mirahalahy efa niaraka taminay tamin'ny mpanao gazety tamin'ny maraina tary amin'ny Solim Hotel dia fandraisinay koa ndraikitra ikarakarana azy mirahalahy. Rehefa mifampiresaka androtota niaraka tamin'ny tompon'andraikitra sy ny ray aman-dreny tao an-tanàna dia niravina ny olana ka nisy ny falodorana omby roa nataon'ny pasteur Mayol ho nofikana amin'ny tampihavanana ho an'ny mponina Ambohipo sy Andohamanseza. Orakoraka sy fakasitrahana no nasitrin'ireo vahoaka maro tonga teny toerana ka tsy nanaiky izy ireo raha tsy nanatitra amin'ny pasteur Mayol hatrany an-tranony. Tamin'ny alalan'ny vavaka manokana tao amin'ny paroisse ny Sainte Marie Majeure no nankalazan'ny Papa François Ier ny andro voalohany na Papa azy. Fantatra ihany koa fa raha ny fandaharam-potoana ny androany dia nisy ny fiarahan'ny vavaka tamin'ireo kardinaly 770 izay niara-niatrika ny conclave taminy nandritra ny 2 andro. La presse italienne n'hésitait pas à titrer ce matin « Révolution à Saint-Pierre, la surprise de François », évoquant un bouleversement géographique et culturel du pouvoir de la curie au Vatican, un geste d'ouverture et d'espoir. Ratsahivina moa dia omaly tokony ho tamin'ny 7 ora teto amintsika no nivoaka ny setroka fosy tao amin'ny chapelle Sixtine izay nilaza fa dia manana papa vaovao ireo mpino katolika miisa 2 miliara mahery maneran-tany. Jorge Maria Bergoglio, cardinal jésuite avy any Argentine nilany taorian'ny fifidianana 5 taona, fifidianana izay anisany aingana indrindra nandritra ny taonjato maromaro izay. Et il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher au bout du monde. Mais nous sommes ici. Hafaliana manokana ihany koa mazava ho azy nandresan'ireo mpino argentin ity falan'iny papa vaovao ity ny alakamisy maraina tolo izy ireo dia naneho izany ary sy nisahatra ny rasoa ho an'ity Papa François Ier. Efa navoaka avokoa ireo olona izay nisamborina tao anatin'ny raharaha fanakorotana tany Mandritsara ary notazomin'ny mpitandro filaminana tany Antsohihy araka ny vaovao azo avy any an-toerana. Fa raha ny herinandro teo dia nisy ny iraka avy amin'ny fiadinan'ny Premier Ministre izay nidina tany an-toerana ary nijery ny zava-nisy. Taorian'ny fampiresahana tamin'ny mponina sy ny mpitandro ny filaminana no napahana hevitra ny famoahana ireo voasambotra ireo. Tsahivina moa fa ny roa mars lasa teo no ny atombohan'ny korontana rehefa hita ny fahafatesan'ny Masera Emmanuel. Anisany noafahana ihany koa ny ben'ny tanàna Mandritsara izay sady mpanotsana teknika ny minisitra ihany koa. Akoatra ny famoahana ireo voasambotra araka ny vaovao mari-potitra voaray dia anisany fangatahana nataon'ny mponina tany an-toerana ihany koa ny tokony fanesorana amin'ny toerana ny tompon'andraikitra any. Tompon'andraikitra izay voalazan'izy ireo fa nitaza-potsiny ary sy nanao ny asany nandritra ny zava-nisy.
Mikasika ireo telo tompon'antoka tamin'ny famonoana kosa moa ho hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fotoana anatanterahany fitsarana azy ireo. Mikasika ny Ramasera Emmanuel hatrany araka ny fantatra dia isy ny lamesa fahatsiarovana ity religiosy frantsay ity izay ho tanterahana ny alahady zao etsy amin'ny chapelle ny sekoly Esika etsy Antanimena manomboka amin'ny 3 ora folakandro. Nisokatra omaly 20 marsa ny fiantsonan'ny kandida ho filohan'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy na ny FFM ary koa ny fametrahana ny antota taratasy mifandraika amin'izay. Misy ny fepetrany faritany lalàna 24/4 momba izay araka ny fanambarana izay navoaka teo anivon'ny FFM ary nosony avy ny filohan'ny Vonjimaika Andriamatoa Rakotosan Anjobily dia tsy maintsy olona metra 50 taona amin'izaka an'izao pirenena malagasy olona tsy mbola voasazy ara-pitsanana ary mipetraka 5 taona farafahakeliny ny eto Madagasikara no afa mitarika ny FFM. Ankoatr'izay dia anisan'ny fepetretakiana ihany koa ny fananana traikefa mikasika ny fampihavanana, ny fananana toe-panahy toe-tsaina ty efa marinana, misy ihany koa ny fahafahana miresaka amin'ny sokajin'olona sy ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena, olona mahafantatra ny olana sy ny krizy eto Madagasikara ary ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy ihany koa ny fanadidina manokana mbola atao mikasika ny fitondrantenan'ireo kandida rehetra ao anatin'ny FFM ary dia hiasa mandritra ny 3 taona moa farafahakeliny izay filoha izay araka ny 212 araka io lalàna 24/4 io. Ny alatsinainy 20 marsa amin'ny 10 no fepitoana farany andraisan'ny Vonjimaika ny FFM ny antota taratasin'ireo kandida irotsaka ovidiana ho filohany izay androm-panjakana izay. Manoloana ny vona izay mahazo ny tapana Timonosy dia misy ny hetsika izay ataon'ny fikambanana protandrazana tarihan'Andriamatoa Tantara Vonson. Raha ny atotanisa voaray farany moa dia 9 ireo namony ainy, 7 ireo naratra, mahery ny 4 alina ireo trabona ary mihoatry ny 4,1 alina ireo tsy manan-kialofana. Hatramin'izay dia nisy ny efa nanomana zay, efa ray volana zay, ray volana mahery ary mbola mitoy ny hetsika ataon'ny protandrazana any Frantsa ary tonga zao ireo fanafody sy akanjo izay hojerena inona ny fomba amana ny olona amin'ny resaka akanjo fa ny fanafody moa zany dia isorana be dia be fa ovova dia ny tena marina rehefa tena jerena dia ny aretina izao no tokony vonjena any atsimo. Mbola satsionana amin'ireo fanampiana izay voangina tany ivelany ihany no tonga araka ny fanamariana izay noentin'ny Pascal Janot, filoha lefitry ny protandrazana izay eto an-toerana ankehitriny. Izay voangina avy tany Fransa reto ary manomboka amin'ny herinandro ambony no tonga any Tsolear miaraka amin'ireo kontakta ny protandrazana avy any Tsolear. Ny lainay mangarahara ny fomba fanaterana ny reto don reto dia zay no niarahanay miasa amin'ireo fianakavian'ireo olona avy any Tsolear ary ohatran'izay foana zany fiara-miasa ny protandrazana mba ahafahan'ireo mpanampy avy any ivelany sy avy eto an-toerana satria betsaka koa ny malagasy eto an-toerana nanampy any protandrazana amin'ity resaka ny traboina izay nahazo ny Tsolear zao. Fanafody moa no tena betsaka amin'ireto fanampiana ireto raha tsy laza afa-tsy ny Doliprane sahaza ho ana olona maherina 500 eo. Ho tonga tsy ho ela araka ny fantatra ny akanjo sy ny fitaovana maro entina anampiana ireo izay trapahavoazana tamin'ny fandalovan'ny Rivodoza Arona iny. Mbola miantona ny fandiniana ny sata manokan'ireo filoham-pirenena teo aloha ho tafiditra amin'izany ny amiral Didier Ratsiraka, ny professeur Azafy Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Hatreto dia mbola tsy misy volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta mikasika azy ity ary mbola andrasana ihany koa ny fandiniana azy eo anivon'ny parlemanta. Araka ny voalazan'ny 9/10 amin'ny sorodalana moa dia ny parlemanta nitetezamita no mandany lalana fandraika amin'ny sata manokan'ireo filoham-panjakana teo aloha izay anisany fepetra ametrahana fitoniana
ady sosialy sy politika eto amin'ny firenena. Voalaza fa ireo filoham-pirenena efa nandalo ary vonona ny hiala amin'ny fanaovana politika no voakasika izany. Raha nanontaniana mikasika io ny ministry ny fitsarana Ramatoa Kristina Razanamasoa dia nilaza afa mety ilay volavolan-dalàna izay voaresaka tany Maputo ny taona 2024 no voatany ary ironana. Saingy nomariana fa mila faneken'ireo antokona indray anjara tamin'ny fanaovan-tsiny ny sordalana ny fanolorana izany eo anatrehan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna. Raha saivina ny filohan'ny CST ny General Doana Soso dia efa anangataka ny tokony andiniana io lalàna io ao anatin'ny fivoriana tsara-potoana ny parlemanta.